manodidina avy hatrany ny tontolon'ny fandalovan'ny rivodozana dia itiratsika ary 10 no maty mahatratra 5,7 sy raha etsy nisan'ireo traboina manerana ny Madagasikara araka ny tatitra farany voaray avy amin'ny PNGRC tao aorian'ny fandalovan'ilay rivodoza Tsedza arao ary ny fanadidina mahakasika izay 10 maty mahatratra 5,7 sy raha etsy nisan'ireo traboina manerana Madagasikara tao aorian'ny fandalovan'ilay rivodoza Tsedza araka ny tatitra vonjomaika voaray avy amin'ny PNGRC. Ho an'Antananarivo manokana dia efa mahatratra 4,9 sy 4 alina nisan'ireo traboina ankehitriny. Tatitra vonjomaika hatrany zany. Efa nanomboka ny fandraisana tanana azy ireo manerana ireo toerana fandraisana traboina. Ka raha toa ka miisa 14 ireo toerana natokana andraisana azy ireo manerana ny faritra eto Andrenivohitra, dia ny tombo zany no ny amaroan'ireo traboina. Manoloana ny vonjo mianjady amin'ny mpiray tanindrazana dia nandefa antso ny PNGRC ary manasa ireo mpiray tanindrazana hampiara-piombinantoka mahalala tanana sy mpilatsaka sitrapo mba hanohana ny ezaka izay efa natomboka amin'ny fanampiana sy fanohanana ireo traboina. Ahafahana mandrindra araka ny tokony ho izy ireo fanampiana maro samihafa dia nilaza ny PNGRC fa ateriny etsy amin'ny Foiben'ny etsy Tanimora lalana makany Mozole izany fanampiana zany.